Rira, izao mitantara ianareo amin'ny ny akanga sy ny akoho. Indray andro tsy nisy vary intsony teny an-tanimbary, ka lasa nankany an-tsaha ny akanga sy ny akoho nangalatrovy atao sakafo. Nandrehitra afo izy ireo nandrahoana ireo ovy, ary rehefa masaka ny ovy dia hoy ilay akoho hoe: "Ny dia hoentiko hohanina any an-trano ny ovy lehibe, fa ny ovy madinika kosa dia laniako eto an-tsaha." Izao kosa hoy ny akanga dia endriko kokoa noho ianao, fa ny hohaniko eto an-tsaha aloha ny ovy lehibe. Amin'izay raha tonga tampoka eto ny tompony tsaha dia avelako ireo ovy madinika ary lasa aho mandositra. Tompony saha, hoy ilay akoho vavy. Tsy mampatahotra ahy izany. Raha tonga izy dia entiko mihazakazaka miaraka amiko fotsiny ireo ovy lehibe. Tsy namaly intsony hono ny akanga, fa dia niara-nankafy ny sakafo izy ireo. Ny akoho dia nihinana ireo ovy madinika, fa ny akanga kosa dia nanapatra ireo ovy lehibe. Tampoka teo anefa dia nipotra ny tompony saha, ary raha nahita ireto mpangalatrovy izy dia lasa nanenjika azy ireo. Niazakazaka nandositra mafy ity akanga izay efa voky, ary navelany teo ny akoho. Sahirana mafy hono ity akoho nitondra ireo ovy lehibe ka tsy afaka nandositra aingana araka ny eritreretiny. Voasambotra ilay tompony saha ary ny akoho ary nentiny tany an-trano. Izany hono nahatonga ny akoho voasambotra ary lasa nimpian'ny olona. Noho ny atenda-kaniny sy ny fitiavan'ny tombotsoa tafahoatra dia lasa tsy nahazo fahafahana intsony izy, ary na ny atodiny aza dia lasa nohan'ny olona koa. Angano, ary rira, tsy izao ny mpandainga fa Ntaolo.